Niteraka resabe ilay gidagidra teny tsara sotra tamin'iny herinandro iny satria raha nihita tao anatin'ny horonan-tsary izay niparitaka tamin'ny reserasera Facebook dia ny famely totontry ary raikitra ny daroka sy ny sakoroka tany amin'izay tsara sotra izay ary maro moa ireo resaka mandeha tsiroa manoloana an'izany rehetra izany ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka dia manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka azy tabaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity araka an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika an'ilay giragidra teny tsara sotra no tena iopanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Nisy fifandonana mafana izay nitranga teny tsara sotra nandritra ny fidinana fampanaovana niaraka tamin'ny polisy pirenena sy ny gendarmerie pirenena ary ny ministera ny atitany araka ny fanazavana ofisialy sinoa voalaza fa manao fisolokina amin'ny internet na scamming no nikendrena tamin'ilay hetsika efa voageja mialoha ilay toerana ary tonga ireo tompon'andraikitra haka ireo fitaovana sisa tavela tao amin'izay toerana izay tsy nisokatra nefa ny vavahady rehefa tonga ny mpitandro ny filaminana ka voatery niandrika tamboho izy ireo niditra tao anatin'izay rehefa tafiditra dia nisy ny fifandonana tamin'ireo mpiambina ka nitarika fampiasan-kery hifehezana ny toedra raha. Voalaza ihany koa fa olona mihoatra ny fitonjato no miasa ao amin'ilay toerana izay tsy call center araky ny filazana tany amboalohany fa ahina ho ivon'ny toerana izay fanaovana asa fisolokina amina internet izy io raha ny fanazavana hatrany avy tamin'ireo manampahefana izay nitondra ny fanazavana mahakasika iny tranga izay niseho teny tsara sotra iny. Maro moa ny taitra sy talanjona manoloana an'izany rehetra izany ary maro ihany koa ireo izay nanome tsiny ny mpitandro ny filaminana izay niditra ankeriny tao amin'izay toerana izay voalaza izay satria raha noronan-tsara izay miparitaka dia toa diso indray ny mpitandro ny filaminana ho iny sasany nefa rehefa hadiadiana tsara sy ho jerena akaiky ny zavamisy raha toaka izay hoe tena fisolokina izay tokoa ny zavamisy tao amin'izay toerana izay dia rariny sitsiny raha toaka hiditra ankeriny tahaka ny reny ny mpitandro ny filaminana mba ahafahana mamantatra tsara sy mba ahafahana mijery akaiky ny zavatra izay tena misy ao amin'ilay toerana izay voalaza fa fanaovana fisolokina izay ary raha toaka tena fisolokina tokoa ny zavamisy ao amin'ny toerana io tsy voasambany raha tao Madagasikara no nisy an'izay mody manao asa maro isan-karazany nefa dia resaka fisolokina samy malagasy ny ao ambadika an'izany rehetra izany ary mody ampanaovindreo asa amin'ny internet ireo ankizy ary akandreo vola maro aveo dia asaindreo mampiditra ny namany izy ireo hiasa ao amin'ilay orinasa andreo ndray rehefa aveo tsy misy akory ilay valisoa sy tombotsoa izay nampanantenena tany am-piantohana fa rehefa lasan'izy ireo ny vola dia iny fa tsy hita ireo izay tena tompon'andraikitra rehefa aveo ary manjavona tsy hita popoka ny vola very ary dia miahaka eo fotsiny ireo tanora izay miandrandra fatratra ny ahita an'izay hoe asa fivelomana izay tena izy izay ao anatin' izany rehetra izany ka tokony ho sarotiny amin'izany rehetra izany ny tompon'andraikitra indrindra fa ireo mpitandro filaminana mba hamongorana hatramin'ny fakany ireo tambotsorasera izay mpanao an'izay fisolokina izay fa tena efa maro izy amin'izao fotoana izao ary hita miparitaka manerana nosy izany rehetra izany ary efa maro ihany koa ireo izay lasibatra ao anatin'izany rehetra izany ka izay ny tokony ahmelony rehetra eo anatrehan'izany rehetra izany. Andao aneo arantsika ity fanazavana avy amin'ireo tompon'andraikitra sy avy amin'ireo mpahelalana ny amin'ny mahakasika an'izay hoe zavanitranga teny tsara sotra izay. Dia mitondra izao fanazavana manaraka izao eto anivon'ny fampanoavana Antananarivo miaraka ny ao anivon'ny directeur-ny police judiciaire ao amin'ny gendarmerie pirenena sy ny directeur-ny police judiciaire ao amin'ny police pirenena ao ihany koa ny ao amin'ny surveillance du territoire sy ny solotenany ao amin'ny ministère-ny intérieur fanazavana mahakasika ny fandravana ny tambazotra izay mpanao ny escroquerie en ligne na scamming sy mpanao ihany koa famarinana olona traite de personne izany opération zany dia efa natomboka volana maromaro izay ary efa nisy no voasambotra sy nampidinina aponja mandrapatonga ny fotoam-pitsarana azy ireo izany opération zany dia mialoavan'ny famotorana sy fanadiadiana ary
misy ny perquisition izay natao. Ny perquisition izay natao anatin'izany dia ara-dalàna avokoa satria nahazahoana alalana fandrafana tambazotra mpanao sikamina izany ny perquisition izay notanterahina Mali asabotsy fahatelo ambin'ny folo ny volana Jiona enam-roapolo sy roa arivo teny Tsarasotra. Ny fampanoavana izay efa tao anatin'ny volana vitsivitsy volana maromaro izay no efa nisy fidinana tsiraka nataony teo anivon'ny polisy pirenena hanenjehana manokana ireo tambazotra manao fisolokiana an'inona na escroquerie an'inona moa scamming tena lalatsika azy bebe kokoa angamba tsara ihany mitondra fanazavana hoe inona moa le scamming. Le scamming zany dia araka le nambarako teo hoe fisolokiana an'inona tsy ohatra ny fisolokiana mahazatra izay fahitantsika amin'ny vatana fa atao anatin'ny fampiasana internet. Zany hoe ny olona tratran'le fisolokiana zany amin'ny ankapobeny dia olona ivelany izay hifanana amin'izareo manokana milongo ny mombomban'ireo olona reo. Zany hoe efa misy an'ilay atao hoe profil ny lazany zareo azy mikasika an'ireo olona rehetrarehetra izay tiana ho solokiana. Dia miankina amin'io profilan'ilay olona io no fomba natanterahana n'ilay fisolokiana. Zany hoe raha tamin'ireo toerana rehetra izay efa hidinan'ny polisy pirenena dia misy fampiasana solosaina be dia be ary arakarak'izay profil tiana ho solokiana dia efa misy taratasy kely famorona izay ireo mpiasa izay miasa ao anatin'ilay izy amin'ny fomba atao ahafahana misoloky an'ireo olona izay tiana ho solokianareo. Raha ny fahita ndraiky ao anatin'ny fanadihadiana dia mahazo hatrany amina $8,000 par jour ny olona anankiray ao anatin'ny fisolokiana. Azy ambarako teo hoe tsy olona eto Madagasikara ny tena tranga izay fisolokiana izay fa olona fa nivelany avokoa. Raha iverenana kely mitranga teny Tsarasotra izay na be resaka tao anaty tambazotra tserasera Omaly dia marina tokoa ny filazana hoe misy mpiasa fitonjato mahery tao amin'ny toerana io. Izy io moa zany dia toerana efa nogiazana na hoe selena zany le toerana tamin'ny fidinana fotony nataon'ny polisy pirenena teo aloha dia efa akan'ireo fitaovana izay fampiasain'izareo reo ny hidinana teny Omaly. Dia na dia efa nanazava moa tony amin'ny fampanoavana izay midina tena toerana niaraka taminay dia tsy nivoaizareo le toerana dia tsy maintsy nataony fomba rehetra nidinana tao amin'ny toerana ary ny polisy izay niditra taonay no ilazana zany hoe darohan'ireo mpiambina tao anatiny dia izay tsy maintsy nisy ny sary izay voaka tany amin'ny tambazotra tserasera hoe nisy fampiarana eriseta nefa tsy fampiarana eriseta izy fa tsy maintsy natao izay maîtriser azy ilazana azy angambany mba tsy isin'ilay toerana fiasetana nampona filaminana. Dia ozy ake hoe misy mpiasa fitonjato mahery tao amin'ny toerana io amin'ny ankapobeny zany dia fiteratany vahiny avokoa no tena miasa tamin'ireo toeran'ireo afa-tsy ny olona vitsivitsy moa zany teratany malagasy le hoe tanao filaminana ao anatiny mpiasa mpisakafo mpanadio trano fa ny ankamaroany mpiasa amin'ireo toeran'ireo dia teratany vahiny avokoa. Tamin'ny toerana sasany ary dia tsy misy afa-tsy teratany vahiny no tena miasa tao anatin'ilay izy ka hiteraka fahavoazana lehibe ho an'ny Madagasikara raha tsy enjehana izy io ary indrindrindrindra efa enjehana tany amin'ny firenen-kafa ireo olona reo zao tonga teto amintsika izao. Dia izay no nahatonga ny hoe nisy ny fidinany fotony amin'ny fanenjehana azy ary mbola hitonga zany amina faritra maro satria tsy eto Antananarivo rery nisy izy io fa miparitaka amin'ny faritra maro manerana Madagasikara. Ny teo aloha mikasika ny report vahiny izay manao fandraharana tsy ara-dalàna eto amin'ny tanany repoblika izay ataony tsy fandraharaha misahana ny fanaraha-maso sisy tany dia fandraharaha manokana sy natokana hijery anara-maso ny taratasy rehetra mikasika ny petrahan'ireo vahiny izay eto Madagasikara. Raha ny mikasika zao raha manokana zao dia visa politika zany no idiran'ny zareo vahiny voakasika eto izay tsy manara-dalàna. Eo ihany koa ny fipetrahana maharitra eto izay tsy voahaja. Eo ihany koa ny atota taratasy
izay tokony arahana satria maro diana tokony ho arahana izay vao mahazo atao hoe visa long séjour na visa résident. Ireo rehetra ireo zany dia tsy voahaja amin'reto tambajotra izay manao fandraharahana antsokosoko ary manao ihany koa ny traite de personne amin'ireo toerana maro izay voalaza teo aloha ireo ka ny antom-pisina eto zany dia manamarina ny fijerena ny fotika ny taratasy mahara-dalàna na tsy mahara-dalàna ireo taratasy hipetrahana na ivanianana na izana eto. Ny ataon'ny zampandraharahana io zany dia mijery fa misy tokoa zany ny tsy fisian'ireo taratasy eny an-tanan'ireo vahiny izay voatona teo izay ary arahana ihany koa misy toerana maromaro misy toerana terera misy toerany rarina vahiny ary misy toerany fonction publique. Ny fanamafisana izay voalaza ny CHSP teo ny ministera ny atary sy ny fitsinjaram-pahefana dia manao faramariana fa ny teratany vahiny izay manana visa transformable avy any Masobe amin'ny Madagasikara any ivelany na ny ministera ny toaterana ihany no afaka manao mametraka fangatahana fipetrahana maharitra eto ny ministera ny antitany. Ny visa turistika zany mazava ho azy tsy ao anatin'izay. Fanambarany ramatoa toy ny fampambavana teo dia nanao hitsika ihany koa ny organizam-pirenena mahakasika ity escroquerie andiana ity ka vomaly teny fotoana no natratrarana teratany vahiny eo amin'ny efapolo mahery tamin'ny ray eto zavatra hita moa zany dia tsy manana passeport etonina eto ary fanantaniny izy ireo dia hoe mokiazy ny lehibe ny passeport zareo izay zany dia fa ahitatra misy laza hoe traite personne ihany koa anaty fisotrotrina ity ka misokatra moa fanadihadiana dia tsika mialala Nikoka ndraiky tsirairay teo izay zany ny fanazavana mikasika ity fandravana ny tambazotra mpanao skamina ity. Eto dia marina fa samy hafa mihitsy ny skamina sy ny call center. Ny call center dia prestataire de service izay manana fahazon-dalana ara-dalàna avy amin'ny tompona ndraikitra fa ny skamina kosa dia mpanao fisolokiana amin'ny alalan'ny internet. Indray manko ireo olona manao skamina dia miafina ao ambadiky ny hoe call center. Izao fanazavana zao dia nentinay mba tsy hampirorosaina ny mpanara-baovao rehetra ary ny fanadihadiana moa dia mbola mitoka tsy maintsy afara amin'ny fitondrana ny olona voalohany ireny amin'ny fitsarana ny raharaha. Mazava araka izany izay fanazavana izay ka dia misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsy rovoatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka sy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.